Fakatahaka zay no loha hevitra anasako anao amin'ny zomaraina vaovao izao mba haharitra hatramin'ny farany. Mifaliana indray ry mpiara-midinika namana isany no iaonantsika amin'ity herinandro vaovao ity. Rahantsika indray mandinika sy manohy ny bokin'ny Filipianina sy ny bokin'ny Kolosianina, Kristy mampifandray ny lanitra sy ny tany. Mialohan'ny rahantsika mandinika izay nefa dia manasanao mba hiaraka iombam-bavaka isika, hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay, tsarina izay ny an-danitro, misotro anao zahay. Noho ny fitiavanao anay ka namindranao fo, nahatraranay indray izao tombontsoa lehibe izao iarahanay mandinika ny teninao. Mamelany tsy vatanteranay rehetra, aoka mba vita fihavanana aminao zahay. Ka ny teninao izay iarahanay mandinika, dia mba hitondra fifaliana, hitondra fitahiana ho an'ny tsirairay avy, aoka ny fanena masina ary no hitaridalana izany. Tonononay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fakatahaka. Amin'ity herinandro ity dia iresaka antsika amin'ny olom-pirenen'ny lanitra, zay no loha hevitra kapobeny. Irahantsika mandinika ka ny andinina atao tadina toy ny mahazatra, dia amin'ny bokin'ny Filipianina toko faefatra ka ny andininy fahenina. Mino fa ifenapelantananao ny taridalana, ifenapelantananao ihany koa ny baiboly irahantsika mandinika. Filipianina toko faefatra ka ny andininy fahenina manao hoe: aza manahy na amin'inona na amin'inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Verimberina manindry ny herinandro ity izany teny izany hoe aza manahy na inona na inona. Androany dia resaka antsika amin'ny fakatahaka, izay miresaka ao amin'ny bokin'ny Filipianina toko fahatelo manomboka amin'ny andininy fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fasivy ambin'ny folo. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ry rahalahy, aoka samy anahaka ahy ianareo, ka dinio izay mandeha tahaka ny anananareo anay ho marika. Fa maro no mandeha izay efa nolazaiko taminareo matetika, sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomanina koa ankehitriny, fa fahavalo ny azo fijalian'i Kristy ireny. Fahaverezana no hiafarany, ny kibony no andriamaniny, ny famenarana no voninahiny, fa misaina ny amin'ny tany izy. Ry mpiara-midinika namana, isika rehetra teo amin'ny fiainantsika dia samy efa mba nahita olona izay nanintona antsika, nirintsika mba alaitahaka izy ireny. Ho an'ankizy manokana dia tena zava-dehibe ny ananany ohatra tsara ho tafona sy hodiniana, dia tsy iza fa ny tsara indrindra dia ny ray aman-dreny. Azon'izy ireo atao koa nefa ny maka ohatra avy amin'ny tantaran'ireo olona ao anatin'ny baiboly sy ny fomba niatrehan'izy ireny ny olana ka mampitaha amin'izy ireny fanandramana izay iainany manokana. Indraindray koa amin'ny alalan'ny boky izay vakiana rehefa mialehibe ireny ankizy ireny, dia ny tontolo ny asa, ny zavatra tantaram-piainan'ny olona amin'ny boky vakiana reny no alainy tahaka. Saingy indrisy ankehitriny rahantsika malala fa miavosa betsaka manerana izao tontolo izao ny internet izay maneho oham-piainan'ny olona ratsy indraindray. Hita hetseroa ireo tantara manaitra, tao manafotoana, tantaram-piainan'ny olona malaza feno fisavorovoroana sy fitondrantena mahamenatra. Na dia tsy nanana ny internet aza ny Paoly ry Filipianina, dia hitantsika fa niatrika toe-javatra tahaka an'izany ihany koa izy ireo. Feno fahalotonana mpitondrantena sy faharatsiana tokoa mantsy tamin'ny andron'ny Paoly, tahaka an'izao iandrenantsika izao ankehitriny. Nisy mandrakariva, nisy hatrany, ary mbola nisy hatramin'ny andro farany ny faharatsiana izay mioampampana hitantsika ankehitriny. Ny fanontaniana mipetraka dia manao hoe: manahoana re no fihetsiko? Manahoana re ny fihetsika ao? Manoloana re ny fivoaran'ny faharatsiana misy eto amin'ity fiainana ity izany. I Paoly dia nilaza amin'ny Filipianina toko fahatelo andininy fafito ambin'ny folo, hozy hoe: ry rahalahy, aoka samy anahaka ahy ianareo. Nisy taridalana izay napetraka Paoly eto, te hanome ohatra tsara i Paoly. Aoka anahaka ahy ianareo, dinio izay mandeha tahaka izay anananareo anay ho marika. Dinio ihany koa izay olona mitovy firehakevitra aminay. Amin'ity andininy vakitsika teo ity dia na izany aza nefa dia misy taridalana izay apetraka Paoly ihany eto. Hoy izy Paoly hoe:
ry ralaoka samy anahaka ahy ianareo. Paoly zany eto no mba fakatahaka satria Paoly nanahaka nakatahaka any Kristy izy ny fiainany manontolo. Tsara nefa ny manamarika fa ny fitiavan'ny Paoly ireo zay tsy mitovy hevitra aminy de tena andranomasy no hitalahony tamin'izy ireo. Ozy hoe fa maro no mandeha zay efa nolazaiko taminareo matetika sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fotoamanina ankehitriny. Ary ny ilazany Paoly an'izy ireo de ozy hoe tsy mba fahavaliko ny ilazany azy fa ozy hoe fahavalo ny hazo fijaliany Kristy. Zava-dehibe loatra zany mahita ny hita Paoly eto fa ny fomba andravan'ny hazo fijaliana ny sakatsakana ka ametrahany antsika amin'ny toerana anankiray ihany de eo amin'ny toerany mahampanotantsika kanefa mila mpamonjy isika rehetra. Ireo zay tsy nalaraka amin'ny fomba fiainan'ny Paoly de tsy lazainy tsy nataony hoe fahavalo fa andranomaso no hitao maniny an'ireo olona reo fa lazainy hoe fahavalo ny hazo fijaliana zany hoe ireo olona reo na de tsy mitovy firehana aminy azy de mila ny hazo fijaliany Kristy satria mpanota ihany koa izy ireo. Mahafinaritra ny anambaran'ny Paoly azy fa ozy hoe ireo olona reo izy de ny kibony azo no andriamaniny, ny famenarany ny voninahiny, misaina ny zavatry ny tany izy. Ary zay nahatonga ny Paoly hiteny manao hoe manahafa ahy ianareo. Eo koa ny fiantson'ny Paoly mba hifantoka amin'ny ohatra tsara zay navelany fa tsy ny ratsy, mba handinga tsara amin'ny fomba fiaina takan'izany. Zany no amporosiana ny tsirairay avy, amporosiana antsika mba ny tsara no alaitsika tahaka fa tsy ny ratsy. Matetika mantsy ny faratsiana mora mahazo laka eo amin'ny fiainantsika, matetika ny faratsiana mora mandaitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy, fa kosa androany tarina isika akatahaka amin'ny zavatra tsara. Ary izay no lazain'ny Paoly eo amin'ny Romana 4:7-7 hoe miala amin'ireny olona ireny. Ireo mpamitaka tany Roma moa telo lazainy fa tsy mba manompo an'i Kristy tompontsika izy fa ny kibony ihany. Ohatra ratsy izany fa i Paoly kosa nanompo an'i Kristy izy. Kristy no nataony lara-pamehana teo amin'ny fiainany ka de hoy izy hoe manahafa ianareo. Ry mpiara-midinika namana, ny fanontaniana mipetraka de takan'izao hoe na de Jesosy aza ny modely tonga lafatra ho antsika, izy ny tokony arahantsika, de misy olona hafa koa mety ho arahinao fa mipetraka ny fanontaniana ary ianao kosa karazana ohatra fakatahaka manahoana no mba asehonao ny hafa. Moa ve mba misy tsara aty amiko mba alain'ny olona tahaka, moa ve mba misy tsara any aminao mba alain'ny olona tahaka ihany kio eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra anie hitahantsika rehetra ka isika rehetra dia mba ho fankatahaka ihany kio eo amin'ny ankohonantsika, eo amin'ny manodidina antsika, eo amin'ny mpiara-miasa amintsika tsirairay. Andeha hiaraka hivavaka isika amaranantsika izao dinika androany izao. Andriamanitra ray eo, misaotra anao zahay noho ny amin'ny Paoly zay mitarika anay mba akatahaka azy, satria Paoly de nakatahaka anao. Ianao tokoa no modely, ianao mifankatahaka tsara indrindra. Ampio zahay mba hijery anao, hiantoraka aminao ilay fankatahaka ka zay mijery anay ihany kio de mahita anao eo amin'ny fiainanay. De apetraka ampilatananao ary ny tontolo andronay androany, tonono nasangatahana ny vavaka noho ny amin'ny anara Jesosy. Amen.